Mirapantsika rehetrarehetra manahoana daholo indray. Manahoana daholo dia faly mirapantsika rehetrarehetra tafahoana eto indray. Mbola mitohy ihany ny resaka knapsa izay ho ataontsika. Ary mbola miinsista ihany amin'ny tsy tokony atorotorontsika reto. Nisy an'iny gouvernement nitsangana tamin'ny afakomaly iny dia variana tamin'iny daholo tsika rehetrarehetra. Adintsika hoe eo anelanelan'izay mbola nahodikotina ny volan'ireo be antitra ireo. Tsy hoe koa efa nigadra ny DG knapsa dia mijanona izany zavatra izany, fa amin'izao tsika amin'ny teny izao dia atao réquisition ny ordinateur an'ireo mpiasa. Jojo sy ny namany atao réquisition ny ordinateur an'zareo, tsy afaka mampiasa tsony izy. Izany hoe efa manomboka izany ny antson'izay indray atao an'ireo mpiasa ireo izay ny fitsarana moa tsy nitazona azy fa ny eo amin'ny knapsa izany dia mbola misy olona izay voabaiko ny Mamoravatomanga araka ny teneniko hoe misy olona maromaro izay napetrany ao ary manao izay hamindrana ny volan'ny knapsa any amin'ny orinasany Ravatomanga, any am-paosin'ny Ravatomanga mba ahazava kokoa. Tsara fantatrareo fa namaly araka ny tenentsika maly namaly izany ny commune izy moa ty maire vazaha hoe nampiasainy nanaovana digitalisation sy parking ilay 11 milliards nindramina tany amin'ny knapsa. Dia mbola iverenako fa nga banque ny knapsa fa nga banque dia milaza izy fa hoe efa nanomboka namerina vola ny commune. Raha ao anatin'ny 4 taona 5 taona hozy izy no amerenana anazy dia misy diskely le calcul namenareo anao maly fa andraso voakatsika le tena compte marina amin'izay tsika tsy miteniteny foana. Voilà. So zany raha ohatra ka io 11 milliards d'ariary io averina anatin'ny 5 taona dia manome zany 2 milliards 200 millions ariary isa-taona, zany hoe 183 millions 333 mille ariary isam-bolana. Manana izany fe ny commune manana izany 183 millions d'ariary ho averina any amin'ny knapsa izany fe io commune io. Raha manana izany izy ko tsy voaroka amin'ny fako, raha manana izany izy ko tsy efa navita tsena marobe, raha manana izany izy ko tsy efa be dia be ny zavatra vitany. Ny charge an'io commune io koa nge mbola be dia be tsy andaniny. Donc tsika zany aza manaiky rebrebe ny naina vazaha fa bodina merina asa ohatriny mba sy mangarara moa le izy. Izay nantony nandefasako le vidéo mandreraka be omaly reny fantatro nareo fa reraka mihitsy mijery reraka nareo mijery an'le vidéo mikasika ny propagande ny naina vazaha. Fa tsy hoe kory anao ny propagande no andefasako an'ireny, tsy atopoko. Apatsahivantsika azy fotsiny ny zavatra niteneniny satria normalement izy olon-dehibe efa antitra iny tokony olona manana parole kanefa tsy izay ny zava-misy. Rehefa miteny zavatra hozy izy Andry Rajoelina izay dia tsy maintsy taterahina. Aiza le fanatanterahana. Ao anatin'le propagande izy ny teny hoe hofoanantsika ny Easy Park, hofoanana hozy izy ny contrat ny Easy Park.
averina amin'ny commune ozy izy ny fitantanana amin'ny parking. Eny ary. Raha ny foanana ny Easy Park de tokony le contrat zany ny foanana fa nahoana izy no nindrana vola. Io lazaiko 183 millions d'ariary averina isam-bolana, mbola tsy misy intérêt io fa ny KNAPS koa akory tsy hoe tokony hoe hanome anazy an'io de tsisy intérêt sur 5 ans zany. Nga io vola babanao, vola babany sasany io. Donc io vola babany sasany io mila mitombo, mila misy intérêt io. Fa tsy hoe mahafinaritra ny DG ny KNAPS koa i naina de omena anazy ny vola. Na de hoe copain ora nareo. Non, io zany ny lazako. Tsy manana vocation mpindram-bola ny KNAPS. Ary io commune io tsy solvable afaka ampindramina zany 11 milliards zany. Fahatelo lazaina fa nividanana ny Easy Park amin'ny vola. Aiza tompoko ny proof fa nataonao tany anatin'le Easy Park le vola. Avoay ny proof, avoay mangarara fa zay tsy manaiky an'izany. Ahoana moa vola be antitra na tibatibaka fotsiny any? Ahoana moa vola mpiasa na tibatibaka fotsiny any? Hein? Non, avoay ny taratasy nampiasanareo an'io vola io. Satria am'izao tsika miteny zao de novaina indray le version. Lazaina fa hoe nanaovana digitalisation, ohatrina nanaovana digitalisation. Digitalisation na inona? Digitalisation na karapokitany? Ny digitalisation na karapokitany ve? Nareo ny antokan'io. Sa misy vola hafa ny etoana an'izany. Ary tsy izay no nyresahana fa lazaina fa hoe nividanana parking io, nividanana ny Easy Park. Ny teniny de hoe ho averina amin'ny commune ny Easy Park fa tsy hoe hoviditsika ny Easy Park na hoe ho annulena ny contrat ny Easy Park de ho alefatsika ho ataotsika SMDG, Société municipale de digitalisation et de gestion. Ho atsika tsy mahafantatra ny société municipale dia azo atao tsara. Fa saingy mila bonne gouvernance zany vao azo atao satria nahoana raha ohatra karaha tsy tantana ny vola zay atao anatin'izany zany SMDG zany zany anatin'izany société municipale zany raha vao ratsy tantana dia very ny volan'olona, very ny volan'ny commune. Ka hono misy zavatra mba tsara tantana ve toy ny fitondrana io? Misy zavatra mba ataony zareo mangarahara ve? Misy zavatra tsy ataoviny tantela-fadrakotra ve? Karaha ohatra zany ka manao ny société municipale io ny commune zay tsy any aloha ny sujet tsika zao fa atao contre parenthèse kely fotsiny iny tsara tantana ve ny ombivavette zay anapina transport en commun ao amin'ny CUA? Tsy any valiny. Tsara tantana ve ny samva izay mendraikitra ny fako tao amin'ny commune de aveo lasa any amin'ny ministère an-drano de sao ndray verina amin'ny commune. Tsara tantana ve? Tsisy fakontsony vera ny tanàna, tsy any valiny. Sao ndray zany de omena ny SMDG io ny digitalisation ny karapokitany ngamba zany digitalisation zany sy ny inona koa ny copie sa ny inona koa tsy fantatro sy ny parking de ho tsara tantana ve? Apatsivoka antsika fa ny problème ny olona tamin'ny Easy Park ane tsy le hoe handoa parking, tsy problème ny olona zany fa le service nataon'ny Easy Park amin'ny problème ny olona. Satria nahoana tamin'ny Easy Park nanao an'io asa io de le mpiasan zareo tena mietraketraka. Manenjika commission fotsiny izy hoe mahazo commission zareo raha ohatra misy olona mandoa fourrière na parking na mandoa an'le amende na parking. De anao zao miala amin'ny tomobile anao andeha andoa volery efa tonga izy de tak mametraka contravention anao.
Zay ane problème anio e. Ary ny vola zay alohanao any tsy mba misy hoe raha ohatra ka hoe ray andro enao no tsy nandoparkina de tokony zao montant miala an'izay fa nalohanao. Satria raha ohatra zany ianao entre ny fotoana zay nametrahany an'le izy sy ianao nandeha ka raha laps de temps de quelques minutes kosa iny tokony afaka anaovana contestation. Ohatriny aty andafy raha ohatra ianao ka hoe nandoparkina ianao manana ticket ianao kanefa mbola tratra contravention ihany de afaka manao contestation ianao. De ny différence any alohanao na annuler le izy. Fa ny any amintsika tena hoe miady fanao totondro mihitsy le agent Easypark sy ny tompona tomobile rehefa manao abus zareo hoe tomobile mipetraka eo ary ndray tomobile mbola misy olona ao anatiny tonga de petany contravention avy hatrany. Zay ny problème tamin'ny Easypark. Faharoa manahaka an'izany araky ny teninay vazaha ihany 4 milliards aussi izy ny vola miditra amin'ny Easypark. Tsy haiko na isa-taona na isam-bolana. Je suis pas sûre hoe apiditra 4 milliards isam-bolana ny parking n'Antananarivo renivohitra. Tsy sûre amin'izany. Donc isa-taona zany io. Raha 4 milliards isa-taona aussi izy miditra amin'ny Easypark de 100 millions ihany no omeny amin'ny commune. De mbola miverina amin'le vola nindramina tany amin'ny KNAPS. Fa ohatrinona ny vola ampidirin'ny Easypark, ohatrinona ny vola ampidirin'ny parking no nindrana ny 11 milliards io ianareo. En fait zany tena tsoroko marina, tsy findramam-bola io fa fizaram-bola namena bôjy ny volany be antitra. Omena ny commune bôjy ny vola be antitra, tsy omena ny commune koa fa omena ny maire bôjy ny volany be antitra. Satria amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy nandeha tany amin'ny Easypark ny vola ary tsy nandeha nanaovana parking fa nitadavana excuse hoe natao an'izao de hoe efa hamerina inona? Amerina amin'inona? De io zany ny etsoko any Bianco fa miandrinina zany nareo vo andeha ampanantso any ty maire vazaha ty isambotra azy sy ametraka anazy garde à vue de ametraka andefa anazy any amin'ny park ihany koa sala amin'ireo olona rehetrarehetra izay voatazona tamin'ny affaire KNAPS voalohany. Satria tsika mody veriverezina amin'le dossier voalohany iny hoe resaka tany de vita eo de tsy voakitika inaina ndre tsitoaina de tsy voakitika ingravatomanga. Fa inona no tsy anaovany Bianco enquête amin'ity zavatra ity. Mitapina inona maso sy ny sofiny DG Bianco. Za zany de miantso anareo ao amin'ny commune apetrao tompoko ny fitoriana ianareo amin'ny conseil municipal. Apetrao ny fitoriana hoe izahay tsy manaiky anio findramam-bola io zay tsy nandalo tamin'ny conseil communal ary amin'ny conseil municipal ary izay mi-engagé ny commune amin'ny fandoavana anazy ny proof dia io efa nanomboka nandoa ny commune ozy izy. Raha tsy mitory amin'izany nareo de nareo complice. Manainga ny mpiasa rehetra ihany koa itory satria de lanilaniana foana ny volany be antitra ary nareo raha ohatra ka mitoy io ary io de mbola itoy rehefa ohatra nareo ka mbola tsy taitra eo de aza mitaraina tsony avy eo. Zay madame Fanirso telo taona tsy nandray karama, telo taona tsy nandray volany retraite, telo taona tsy nandray zao. Bah oui, ina ny atao? Eto azao miteny, efa miteny mbola tsisy mihaino ihany. Ndray mandreninareo zay efa mandray retraite amin'izao rehefa kelikely reo tsisy vola raisina tsony. Tsy misy azamy matahotra zany. Fa maninonareo nangovitry ny tahotra eo? Efa hita zao fa manana marina ve nareo de mbola tsy asa ijoro ihany. De eto ane tsy resaka hoe andeha hanao cybercriminalité na andeha hanao diffamation. Nareo ngamba mahita za tsy mba miresaka vie privée zany mihitsy. Mba tsy afana manenjika ana pour diffamation, pour atteinte à la vie privée.
tsy miresaka zavatra diso matoa amin'ny teny matoa sarotina mahazo paquet mihitsy ny olona zay mandefa dossier ty aminaka hoe affirmation gratuite aiza aloha proof aloha zay vao miresaka mba tsy afana manenjika na pour diffamation pour affirmation gratuite pour n'importe quoi pour diffusion de fausses nouvelles ary matoa amin'ny teny de eo amina eo zay ny proof eo ambany maso koa zay ny proof misy tsy voatery avoaka ko aminareo fa eo amina eo izay ary fantatro ny zavatra resako zao azao miteny hoe tsy nakany amin'ny izy parka le 11 milliards de satria manana profon'izany ka miteny aminareo hoe asa voavoaka ny naina vazaha zao de zao miaraka amin'ny vavany teny ny compte nampiasana ny 11 milliards io ary asa voaverina zao de zao any amin'ny volany knaps io 11 milliards io alohan'ny isiany ady totondry fa zay aza rebirebena mihitsy zay ka hoe efa mamera zay anaty 5 taona fa izany miteny aminao fa mbola eo anatin'ny 5 taona de izay indrindra raha ohatra ka tsy otsony io miara vazaha io kanefa le vola tsy niditra tao anatin'ny commune fa niditra tany amina orinasa zay tsy fantatrareo koa hoe nakaiza de izay mahatonga anareo conseiller municipal manana obligation itory amin'ny zavatra io satria ny olona zay isolo anareo rehefa lasy anareo rehefa ravy fitondrany io rehefa misolo maireo tsy andoha zavatra tsy niditra tao anatin'ny volan'ny commune tsy andoha zany izy de very fotsiny volany be antitra very fotsiny de itsoka daholo double nationalité isany na manana tany any Dubai tsy m'accepter demande tamitsony ako fa afaka manaraka sy mikomandy foana tena mialatsiny efa feno mille tsy afaka mapiditra mitsony ako tena mialatsiny indrindra fa afaka mikomandy daholo zay te hiditra zay mikasika an'iny commune iny zay no mikasika an'iny fa maninona raha ohatra ka tena aminareo zao marina fa mila mampiasa vola zany knaps fa tsy mila mampiasa vola à perte tsy mila mampiasa vola zavatra efa sura fa ho very fa matoa izy nampiasa ny vola io matoa izy nandefa ny vola io tany amin'ny commune tsy vola ho ampiasaina mihitsy io tompoko fa vola nomena gratuit zany hoe ny sarazaraina ho an'izy mianakavy ny volany be antitra zay ataovana anatin'ny sainareo de zay ny tokony asarotina anareo asa ekena zany miaraka tsy manaiky an'izany tsika avy eo mba fantatrareo moa hoe ny knaps afaka mividy volamena afaka manao placement sur maninona raha ohatra ka vidanana volamena io 11 milliards io nahazo teo amin'ny nahazo teo amin'ny ndraso jereko firy kilao ny azo tsika taminy eo nahazo teo amin'ny 50 kilos d'or teo raha zay 50 kilos d'or zay napetraka tao amin'ny banque centrale raha ohatra hoe io 11 milliards io napetraka de d'ici 5 ans io lasa 16 milliards de ahoana tsy aleo ve tany izy mba sûr ao amin'ny banque centrale mipetraka fotsiny ao de sady mba miakatra ny sandam-bola malagasy raha ohatra ka nampiasaina nanaovana hoe bon de trésor raha ohatra ka hoe nampiasaina natao bon de trésor de andrazy jerentsika indray raha ohatra zao me ohatra namena 10 millions d'euros ny Air Madagascar tamin'ny mbola n'existe zany Air Madagascar de namena 10 millions d'euros avy any amin'ny knaps izy raha am'izao tsika miteny zao fahity ny Air Madagascar very koa vola mampamangy raha ohatra nefa 10 millions d'euros io namena ny vidanana volamena napetraka tao amin'ny banque centrale nazahoana 294
kilos d'or. Raha zay 294 kilos d'or zay mipetraka tao de mitombo io 5-6% par an ny valeurany. De raha io le 10 millions d'euros io zany mipetraka tao de mitombo io nandritra n'izay fotoana zay. Fa zao le izy very satria potika ny armady. De ohatran'izay de mbola tsy fahany efa zany nanagadrana ny raha olona teo. Lazaina fa hoe mampiasa vola fahatany manao an'izao de nefa mbola manao an'izay koa ty DG Knapsa vaovao ty. Ary izy mampanao anazy an'io, izy manko efa neponja. Ary za de miteny hoe ambenareo aponja ao io so de isy amoka hoe mise à disposition indray de tsy ritika. Na hoe isy amoka hoe efa sanina indray de any. Io DG any Knapsa io tompoko de sady PCA ny armady. Ka satria izy PCA ny armady de manararoatra izy amin'izany de manao abus de fonction. Déjà aloha zany misy conflit eo amin'le asa anankiroa. En tant que PCA ny armady izy de mivarotra tany amin'ny Knapsa ry zareo. De io tany namidy io tsy tany moa zany izy fa trano. Immeuble ny armady mitentina 12,280,443,000 ariary. Si 10,971,104,000 ariary. Ny anankiray atao hoe Imar Jafy, ny anankiray atao hoe Suzanne André, samy ao Analakely. Ny ray Imar Jafy de hitanareo le siège social ny armady, le bureau ny armady le akaikiny na za elektronika io atrany ambony any io. Le Suzanne André ndray le ambadiky ny Oné, ambadiky ny Blanche Neige misy infirmerie io reo. Total ndreo vola reo 12,280 si 10,971. Zany hoe manome eo amin'ny 24 milliards. Miala tsi fa nisy appel aniditra, adiniko indray nanao ne pas déranger an'ity. Tady ho tapaka indray ny connexion misy misignal na vidéo. Tena sérieux zatra teneniko anareo zany alefaso angana ny cœur à cœur alefaso fa misy misignal na vidéo atsika de raha vao ohatra ka tsy mandefa ina moa ty raha vao tsy mandefa réaction maro be nareo de tapahanjareo io. Tsy fantatro mihitsy ina mahatonga zany zavatra zany. Angana manao réaction be daholo aloha nareo aloha zao fa tena misy misignal na vidéo atsika. De tady ho tapaka le izy, je comprends pas du tout. Tadavin zareo efa tadaviny dirana ny compte quoi, misy an'izany hoe tentative de connexion avy any Serbie. Tembazonareo an-tsaina ve? Serbie hony Ngasy moa alefa koa zay rehefa aveo de gaga nareo efa ahoana mahatonga an'izany avy any Serbie misy tentative de connexion amin'ny compte. Za ngany Serbie, ça ty à France. Ça c'est entre parenthèses fa iverina am'le resaka armady tsika. Ny armady izay DG ny Knapsa no PCA ny armady dia namaritra trano anankiroa immeuble any armady izay mitetina 24 milliards. 24 milliards ataovy amina vola gasy zany vola gasy mako zany. Raha ohatra ka ataontsika FMG zany de 70 milliards. Zay 70 milliards zay tompoko de tsy hita tao amin'ny compte ny armady. Am'izao tsika miteny zao. Tsy hita amin'ny compte ny armady le izy Tsy hita amin'ny compte ny armady reo vola reo. De aiza zany? Aiza?
Enao mamoaka vola tsy akijanona avy amin'ny compte KNAPS nefa ny aveo izy tsy hita amin'ny compte ny Armady. Mamoaka vola enao amin'ny compte ny KNAPS avoaka de lazaina fa any amin'ny Easy Park. Tsy hita ao le izy. Fa aiza zany le izy tompoko? Aiza io vola io? Eo amin'izay zany ny tenenako. Tokony misy MD fandroany ho an'ny DG ny KNAPS nakaiza io vola ny Armady io. Nakaiza io vola ny vidanana ny immeuble anankiroa 25 milliards io. Fa isika de tsy anaiky an'io 25 milliards be zao nanjavona tsy hita popoka. Tsy hita ao anatin'ny compte ny Armady le izy kanefa le immeuble efa misy transfert de propriété any amin'ny Armady, any amin'ny KNAPS. Ary nolazana tamin'ireo mpiasan'ny Armady hoe toty ny titran'ireo tan'ireo fa ho atao hypothèque le tany. Hypothèque amin'ny ahoana? De amin'izao tsika miteny zao napetraky ny PCA ny Armady zay DG ny KNAPS zay olon-dravatomanga ao amin'ny Armady ao amin'ny Madagascar Airlines, ancien directeur ny DHL zay niara-niasa taminy. Zany hoe kendrano andrano fandraitendry ohatra le gouvernement ihany io, izy mianakavy daholo ihany ny atao ao. De isika matory fotsiny ao de tsika eo fotsiny tsy mijery hoe ahoana io. Avy eo iteny koa tsy hita zany, tsy hita vola ny Easy Park, tsy nandeny amin'ny Easy Park ny vola lazaina fa ividanana ny Easy Park. Tsy mandeha any amin'ny Armady ny vola lazaina fa ny vidanana trano ny Armady. Ary farany et pas le moindre, tsy niditra tao anatin'ny kitapom-bola ny association AFF, association andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana no navoaka avy ato amin'ny KNAPS. Zay ny titre navoaka ato amin'ny KNAPS hoe virement na 115 millions, non, tsy nataony soratra le zay virement fa zay zany le sortie d'argent 115 millions d'ariary na 57 millions 500 FMG, 557 millions FMG. Lazaina fa nomena ny association andro sy fototra ho amin'ny fampandrosoana zay any Mamy sy Aingo Ravatomanga kanefa tsy niditra tao anatin'ny caissen'le association akory le izy. Azonareo ve zany re olona? Azonareo ve zany re olona? Tena mba azonareo ve zany hoe tena mba tenenao hoe mahazo an'izany resaka teneniko zany ve nareo sa tsy? Fa raha tsy azonareo zany de zao ny dikany. Excuse fotsiny ny lazana fa namena association nanaovana œuvre sociale ary manao œuvre caritative ny KNAPS. Fa nomena ny Aingo Ravatomanga fotsiny io vola io de nomena ny Mamy Ravatomanga ohatrany hoe tenenareo. De manaiky venareo hoe vola ny babanao ny atao an'izany? Manaiky venareo vola mamanareo ny atao an'izany? Manaiky venareo volan'ireo be antitra mampalahelo reo ny atao an'izany? Manaiky venareo volan'ny retretinareo ny atao an'izany? De mbola mitsotsoka ihany le ramatoa ery, mbola miteny hoe mpanenjika toujours afara. Ka de ignoreko sala amin'ny 30 février fisinareo manenjika za ndray de teny. Tokony samborina koa Aingo Ravatomanga fa tena détournement sy escroquerie nataony zareo. Ary tsy manaiky an'io vola io tsika averina miaraka amin'ny vava, ary tsy averina de atao saisie daholo ny fanana zareo. Tsy manaiky an'io tsika raha tsy miverina miaraka amin'ny vava tsy hoe higadragadra fotsiny eo, tsy hitany migatra fa mamerim-bola koa. Isan'andro zao de tsy maintsy alaina foana volam-panjakana satria efa tsy hoe mamerim-bola tsony zareo io, efa tsy hoe manangom-bola tsony izy anaovana fifidianana vaovao, fa efa tena mihitsy hoe ruinena le firenena, tena hoe atao fahity io. Da aveo tsika mivadika nationalité, aveo tsika mivadika serbe, na aveo tsika mivadika dubaïote, je sais pas ny dubaïote moa tsy manome nationalité fa mivadika résident any Dubai tsika na any Panama. Zany ny zavatra ataony zareo.
misy tsy malala hoe izy hono reto Ravatomanga reto. Le Ravatomanga tompoko Imam Ravatomanga dia naman-Rajoelina. Izy de tompony groupe Sodiaty, groupe ny mpivarotra ino moa ty mpivarotra tomobile, autodiffusion, izy ny tompony Madarail, izy ny tompony Amarante, les scanners mpisava entana ao Ivato, izy ny tompony avion privé. Izany na le compagnie d'avion privé Ravatomanga azafady indrindra. Mba le fasikelo efa tsy tadidiko indray le anarana. Manana groupe BTB izy, ary izy dia mpanao bois de rose tamin'ny Teteza Mita. Efa voaroroy tamin'ny bois de rose izy fa noborikena ny dossier, fa dossier misy ao fitsarany zany. Tsy hoe miteniteny foana fa izy de tena voaroroy tamina bois de rose. Fa tsy tany suiteny. Izy de voaroroy tamin'ny affaire na Jirama satria nanao escroquerie zareo tao amin'ny Jirama. De tsy tany toyany, lazaina fa affaire commerciale le izy. Izy dia voaroroy amina affaire na blanchiment d'argent aty a France, mandraky teny androany teo any anarany compagnie aérienne Ravatomanga. Ho an'izay tsy malala Ravatomanga dia io Ravatomanga io dia namatsy volan-Rajoelina tamin'ny Teteza Mita ary namatsy vola azy koa tamin'ny campagne électorale farany teo ary am'izao dia izy no tena mitondra ny Madagasikara fa tsy Rajoelina. I Rajoelina zany dia mitondra mametraka andreo administration tsy manjarin'ireo de Ravatomanga mametraka ny olona rehetrarehetra ato amin'izay zavatra misy vola, manomboka hatrany amin'ny finance, any amin'ny Srecren, any amin'ny primature, any amin'ny Jirama, any amin'ny Hermad, any amin'ny Knaps, any amin'ny Sonapar, any amin'ny Aro, any amin'ny inako ACM. Zay toerana rehetra misy vola de Imam Ravatomanga mametraka ny olona rehetrarehetra eo. Ao amin'ny fitsarana mazava ho azy, ao amin'ny Sénat, ao amin'ny HCC, ao amin'ny CENI. Tsy voatanisako le izy, la liste n'est pas exhaustive, hozy izy fitenenana, fa izy daholo mametraka andreo. Ao amin'ny mine, ao amin'ny tourisme, ao amin'ny inako tonono daholo zay tadidinareo. Donc zany izy no mitazona ny inona filazana zany, izy no mitazona ny lamboridy amin'ny économie antsika, de zany mampitotongana ny Madagasikara io satria ataony tantely afadrakotra ny harem-pirenena, tantely afadrakotra ny volam-panjakana, isaky mahazo vola ny trésor public de aomena virement 50 millions de dollars Imam Ravatomanga amin'ny alalany Madarail na amin'ny alalana zavatra tsy fantatro. De izao izy tsy tahotra tsy menatra maka vola ao amin'ny Knaps. Ao anatin'io Knaps io nefany volany be antitra kely mampalahelo, volany mpiasa malagasy tena hoe anisan'ny sahirana no manao cotisation de alailainy zareo fotsiny. De io zany zao tsy niditra tao anatin'le AFF satria ny anazy manko de zao ny atahorako. Le mpikambana kely ao amin'le AFF zany mety gadragadra fatany amin'io zavatra io, fa le tompony ty le Ramatoa Aingo Ravatomanga ty sy le vadiny angatsitsika fotsiny eo ndray, nefa le vola to de niditra any am-paosiny zareo de tonga de niodina teny am-panidinana fa tsy nandeha tao akory. De nefa ny titre omeny ny Knaps le izy de hoe œuvre sociale et caritative donation nomenan'io association io. Averiko zany ho famitinako an'le resaka teo ho an'izay mbola tsy naheno, ho an'izay tara. Ny resaka kandroany de miteny hoe ny vola rehetra izay navoaka tao amin'ny Knaps mikasika ny Easy Park 11 milliards d'ariary izay navoaka ny Knaps nomena ny commune dia tsy nandetany amin'ny Easy Park akory.
falazaina fananaovana digitalisation sy ny vidanana parking ka mila mazava tsika mila mangarahary tsika mila compte tsika ohatrinona exactement tompoko no nalefa tany amin'izy parka ohatrinona nanaovana zany parking zany ary ohatrinona nampiasaina tamin'ny zavatra fa na izany na tsy zany dia avereny miaraka amin'ny vavadeny zao le vola fa tsy vitanareo mamerina an'io ao anatin'ny 5 taona ary mangataka tsika ny commune ny conseil communal mba hiseo saisir hitory amin'io zavatra io ary apitsahatra vetrany amin'ny asany an'io maire manao fanodikodiana-bola io betsaka maire amina commune madinidinika pour moins que ça izy tonga de suspendu tonga de PDS mipetraka eo anjaranareo conseil communal mampitsahatra vetrany any asan'io maire io satria de toute manière efa mampimenmenina hatramin'ny premier jour mipetrahany teo ka mandraky ty androany ty zao ny moment afanareo mampitsahatra anazy amin'ny asany faharoa manaraka an'izany ny vola zay lazaina fa ny vidanana ny Hermad zay mitetina ny vidanana immeuble tranon'ny Hermad zay eo Analakely eo amin'ny siège Hermad sy eo amin'ny infirmerie eo amin'ny Onea dia mitentina 24 milliards d'ariary zany hoe 120 milliards de FMG 120 milliards de FMG mba azonareo an-tsaina ve zany vola zany raha baoritra zany de vola 120 milliards ohatra hoe ray carton zany ny 1 milliard 2 carton zany ny 1 milliard raha roa baoritra ny 1 milliard de mba imagineo zany hoe firy baoritra efapolo sy roanjato baoritra zany hoe ray trano zany vola zany aizy io vola io tompoko tsy niditra tao amin'ny caisse ny Hermad ary ny Hermad efa on déconfiture io izy de nakaiza ny vola satria tsy niditra tao anaty kitapobola ny Hermad akory izy tsy niditra anaty kitapobola ny Madagascar Airlines nanjavona fotsiny ny ala vao miknapsa de nakaiza so de netiny Rinara Kotomanga so de nomena Rinara Kotomanga zay vice président ny conseil d'administration de iny izy fa lasa nitsotsopahana ty andafy ety fa miteny zay fa so de meritreritra hoe andeha hijanona ty de hitsotsoka ty de hoe afaka moramora fa tsisy tany fitsoahana ntsony ety zay de teneniko avy eo vola zay lazaina fananaovana œuvre sociale nomena don an'le association andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana 115 millions d'ariary na 557 millions d'ariary tsy tanalehany tsy niditra kory tao amin'ny compte-n'le association le izy tompoko fa tonga de nanjavona any amin'ny Aingo Ravatomanga le any fiangonana koa za sura fa tsy niditra tao am-piangonana akory io de mety gadragadra fatana ny komity ny trano vatom-piangonana nefa le vola nakaiza le vola ka za zany de miteny tsy haiko nareo amponjy ao raha meno na fa raha heninareo zany nareo amin'ny fonjy ao ngamba de misy mahita misy manana ray aman-dreny mbola mandray pension misy manana ray aman-dreny mbola mikotize amin'io knapsa io na nareo vao tazona amponjy ao vonima ambeninareo io ranga io fa taibe ny zavatra misy satria tena hoe natao zareo torakabadzi ny volany be antitra na voabokany fotsiny de excuse fotsiny le hoe ACUA any Hermad any AFF fa tena hoe nomena fotsiny le izy na voakany de any ary io tsy maharitra roa taona akory knapsio raha zao ny atao fa tonga de anatin'ny embolana io de vita jerevinareo tsara na fahitan'io commune io jereo na fahitan'io Hermad io jereo na fahitany Jirama io
tao anatiny dray pimaso de vita ka zaho tsy te ahita hoe itomany eo daholo indray hoe ka zay matahotra ko zay matahotra ny gadra raha matahotra ny gadra nareo androany matahotra de miomana raha afaka pitso ho fatiny anoanana sy fahantrana eo amin'io retraite nareo manjavona io tokony stressabilité mihitsy zany volo zany ary zay ny antony ilantsika hoe mila mitsangana amin'ny Bianco mila manao enquête zao de zao miaraka amin'ny vavanteny fa tsy hoe mbola miandry indemnité zay ary zay de miteny hoe ny olona rehetrarehetra tokony efa andeha hitory ilahatra manao filarana mihitsy any Bianco mitory zay olona rehetra mandoko napsa tokony mitory any Bianco daholo efa tsy anaiky an'izao zavatra ao je suis en train de dire là que tout l'argent qui a été sorti de la caisse de la CNAPS n'ont pas atterri dans les caisses de Hermad, ni de Easy Park, ni de la commune, ni des associations Fanakais. Satria tonga de nalainy tompon'le association le satria tonga de nalainy le maire commune le izy satria tonga de nalainy le PCA ny Hermad le izy zay ny izy de mbola matory eo ihany nareo de mbola mendrasa eo ihany aloha de mbola hoe modilo enao aty non za no miteny aminareo eto hoe ataovy zao de miaraka manao daholo tsika fa ratsy zany io rehefa tsy sampitra ny tena rehefa tsy sampitra ny Bianco de samborinareo any reo olo reo fotana mafaty sambory tokony mihitsy ny aiza zao zany ny CSI am'izao iza moa ny anaran'le madamo amin'ny CSI Conseil supérieur pour l'intégrité Saondrana Benarivo aiza izy am'izao sa hoe rehefa nazo ny toerana io de mangina eo fotsiny tsy fantatra hoe ianao zany lehibe indrindra ny amin'ny lutte contre la corruption so de tsy hainao zany madame Saondrana Benarivo da aleo aloha patsahivina kely ny antony anakaraman'ny vahoaka malagasy anao eo amin'io CSI io ary any payen'ny Banque mondiale anao sy payen'ireo bailleurs de fonds anao ho lehibe an'io CSI io de hiambina ny lutte contre la corruption eto Madagasikara fa tsy hoe rehefa mbola tsy nahazo toerana de mahay manao droit rehefa mbola tsy nahazo toerana de mahay manao mahay lalàna fa rehefa zao ianao de tsy mahay lalàna tsony fa ao de mody mitapy ao satria hoe Andry Rajoelina nametraka anao teo na Imam Ravatomanga nametraka anao teo fa izao ianao no tokony andray andraikitra anome baiko ny Bianco sy ny PAC ary ny Samifina izay eo ambanin'ny fiadidin'ny CSI anao ny andraikitra rehetrarehetra anao saisie confiscation et tout ce que vous voulez anao vertu d'enquête ampisambotra garde à vue MD andreo olo reo satria le vola tompoko de efa amina milliard efa tapitra mihitsy ny calculatrice nay am'le fanaovana an'le plus hoe ohatrinona moa zany volo zany efa tsy toko tsy foroana ary mbola zay ny hitanay fa ny ankoatran'izay tsy hitanay akory ary zao io ministre justice vao avy nanao passation androany io tia tamin'izy nanao passation ve mba atao le ministre taloha démissionnaire reo olona na voasera ry tsy maninona zany sery zany vitany anamalao de afaka fa ity volan'ny CNAPS aty zao manahirana antsika hoe ahoana ny fomba amerenana an'io fa raha tsy zany de very ny volany be antitra nanao passation ho an'ny ministre ny justice androany Andriamatora Rakotomanga François de ozy izy hoe tapitra treo fanaovana kolikoly bravo raha tapitra treo ny fanaovana kolikoly Andriamatora foloany Andriamatora ministre ny fitsarana de ny zavatra tokony ataonao voalohany indrindra alohan'ny petrahanao
androany de manao suspension animbiker laza pour corruption nataony tamina ministra anazy fa rehefa tsy hanao an'izay ianao de aza miteny hoe iady amikolokolo fa zay raha moindre des choses tsy vitanao faharoa tokony ataonao de ny ampisambotra anazy naiza misy azy na any Madagasikara izy na aty France izy na any Canada izy ary raha ohatrany nanaovany anao hoe za saika samborina nefa za aty France de tonga ny taty mandat d'arrêt de izy koa tompoko tokony atao mandat d'arrêt any amin'izay toerana misy azy any plus extradition pour corruption flagrant délit de corruption fa raha fa tsy hanao an'izay ianao de aza miteny hoe iady amikolokolo fa ny kolokolo be vata be ao ambany masinao raha tsy hitanao zay anaovana anazy ko iady amikolokolo iady amikolokolo eto zany efa leo koa zay anaovana kobakambava hoe iady amikolokolo ministra ny fitsarana nefa zay ministra ny fitsarana eo ny tompony kolokolo daholo leo ny olona ka mba ataovy le izy fa aza tenenina fotsiny tonga de gadrao imbiky pour commencer de jerevy koa reo olona ambany masinao mamoaka gadra tsakijana ao amin'ny fonja ao mamoaka gadra tsakijana titre de mise à disposition mbola tsy teny anarana io fa miteny azay so de hoe avoaka mise à disposition koa raha isasy de genknaps sy iza koa raha aboaka mise à disposition ianao raha iady amikolokolo ianao de avoay amin'izay koa beride fa kolokolo na tonga anazy voatazinao c'est-à-dire trafic d'influence nataon'ny présidence no mampigadra amin'ny beride iady amikolokolo ianao de oka avoaka koa Roly Mercia fa satria corruption de la magistrature zany hoe ny fanaova ny présidence abus de fonction ao amin'ny fitsarana mahatonga ny Roly Mercia voatazona ao amponja amin'izao raha miady amikolokolo ianao de asevy tsaraina amin'izay koa imbola zay any amponja satria misy violation de droit de l'homme rehefa tapitra expiré daholo ny mandat de dépôt tsy hitanareo zay anaovana azy de aleo izy mba ho tsaraina amin'izay fa ianananareo ara no migadra ny amponja any rehefa zay no mitondra eo de ho tsarainay araka ny fepitaona ianareo sa on le promet ho ajainay ny mazoma olombelona anareo fa ny vola zay nalainareo on va tout saisir gel des avoirs saisie des biens mal acquis etc ary ianareo dia déchu mandrakizay ny droit civique anareo vous n'aurez plus de droit civique tsy anana itsony anareo droit de vous présenter à des élections à des postes de aux fonctions de l'État fa saingy zay tsy amono anareo ao amponja migadra anareo amin'ny fotoana tokony mampigadra anareo de aveo nareo tsaraina ka mba okare zahay le fanaparapahefana ka ianao monsieur le ministre tsika senao ny arany asa tao amin'ny inspection tao amin'ny ministère tadidiko tsara ny fahitsinao ary fantatro tsara koa ny fahitsiko tam'izany ka enganenao ka mba anao ohatran'izay koa amin'ny toeranao io fa voalohany indrindrandrasanay aminao ary zay tena miandry an'io tsy mila takandro fa izao de zao androany ianao vita ny passationao première chose que tu dois faire suspension nimbique plus mandat d'arrêt international plus demande d'extradition raha ohatra izy ka mandendeha any Canada na aty France zany rehefa tsy anao an'izay ianao de fitao fotsiny mission anao de tandre misaotratra keo fa miteny azay fa tsy hoe narany azy tsika de mieritreritrnao hoe za tsy teny anao azafady hainao tsara monsieur le ministre hainao tsara mihitsy monsieur le ministre donc je le promets zay ny zavatra tiako tenenantsika androany somary lavalava kely mahafinaritra foana ny mitafa aminareo eto ny fotoana mandeha de mandeha fa saingy tsy maintsy lozako kely indray aloha nareo fa be adity ny tenanay ka dia misaotra aminareo rehetrarehetra manaraka hatrany de mirary soa antsika rehetrarehetra de asivo réaction cœur be aingana daholo ty vidéo ty mba tsy ho retiré satria sao de lazain'ny olona fa
misy mizatra tsy manjary na tsy haiko fa de misy misignaler le izy de sao de retirer ny vidéo atsika nefa mba zavatra important ao anatiny. Zay fa de misaotra betsaka de mandra-pionandray de à très vite.